Nidina an-dalambe ireo solotenan'ireo kandida nilatsaka ho fidiana ho filohan'ny pirenena. Nesoron'ny fikambanana lesasy tsy ho filohany intsony Andriamatoa Voninahitsy Jean Eugène ho ampiroboroboana ny sehatra ny fizahantany any amin'ny faritry Boeny napetraka tamin'ny fomba ofisialy androany ny filohan'ny oniversité n'Antananarivo. Dia mbola faly miarabanao hatrany tompoko lasy tompoko vavy tonga sao eto amin'ny fampahalalam-baovaon'ny Cool TV izay marina moa fa mandeha mivantana ihany amin'ny onjam-peo Cool FM manasanao ary anaraka izany hatramin'ny farany. Nidina an-dalambe solotenan'ireo kandida hilatsaka ho filohan'ny pirenena rehefa avy ny fampivory tamin'izany dian'izy ireo sy ny mpanaradia azy ireo izany no nanaterany taratasy tany amin'ny SADC sy ny senita fangatahana ny fanatanterahana ny fifidianana moa ny takian'izy ireo ny andindiny no entiny namana Martsaona. Ny famory tetsy amin'ny trano lehibe tetsy Besarety ireo mpikambana sy fikambanana maro isan-karazany mivondrona amin'ny avitra ho an'ny firenena eto Madagasikara. Nanambarany heviny izy ireo ary tao anatin'izay no nangalana ny tsokevitra. Efa tsy rariny loatra raha ohatra ka mbola ao ahemitra indray satria efa mijaly ny vahoaka, efa sahirana ny vahoaka, efa matinoana ny vahoaka, efa fandritako ohatran'ny valalakarina ny vahoaka, rebireben'ny mpanao politika ny vahoaka. Zay ny tena antony ka noho izany tokony ampahafantarina azy ary zon'ny tsirairay avy no mampahafantatra ny tsangakeviny ao anatin'ny lalàna dia zay ny antony anaovanay an'ilay izy. Ny fidinana an-dalambe tsy midika fa fanelingelenana ny hafa fa ny fitakiana sy ny fanairana ny fitondram-panjakana amin'izao fotoana izao ny anatanterahana izy ireo ny daty sy ny teteandro izay napetraka anatanterahana ny fifidianana eto Madagasikara satria dia efa misamaritaka hatrany ny vahoaka malagasy. Maintsy mirotsaka an-dalambe na mirotsaka an-dalambe tsy manaiky ny fanemorana ny daty mpifidianana fa tsy maintsy tazomina io daty io. Tonga teny amin'ny trano fiasan'ny SADC tetsy Korondrano izy ireto. Inona no tena antony tao anatin'izay? Ratasy zay mpafantatra azy fa tsy zay mitabataba rehetrarehetra amin'ny ainao manjery sy iny elakelan-trano eny inge no tena tompony fa misy koa sarangan'olona hafa tompony ty tany ty iraisany ty tany ty afaka maneho hevitra hoe zay tsy manaiky an'io daty ahemitra io zay hatramin'izao ange dia hitarina foana le izy dia tonga le daty dia inona indray no atao. Voatosy botanana indray moa ny mpanao gazety tamin'ny fanaterana ny antota taratasy tetsy amin'ny senita ny maraina teo. Mivoaka izy miresaka aminareo zafady indrindra zafady aleo zafady tena zafady. Ny solotenan'ireo mpilatsaka ho fidiana filoham-pirenena ihany moa no afaka niditra tao amin'ny senita ary naharitra 30 minitra izay dinika izay. Ny senita niraisin'ny communauté internationale moa zany araka izany ny ultimatum manome ny avitra amin'ny firenena 48 heures izay imbonanay amin'ny autre candidat zany dikany miandry zany isika ny fanapahan-kevitra fa raha mbola tsy misy décision mivoaka hoe miemitra fifidianana dia manao propagande isika, raha misy décision mivoaka hoe miemitra fifidianana dia milatsaka an-dalambe isika noho izany miandry ny fivoriana ary angatahana antsika rehetra anara-baovao satria misy ny fivorian'ilay collectif des candidats. Tao anatin'ny filaminana tanteraka moa ny etsika nataony ireto solotenan'ny kandida nanatitra ny atota taratasy teny anivon'ny senita sy ny teny amin'ny SADC reto ary hita taratra teny hatrany ireo mpitandro ny filaminana teny antoerana. Fiantranana nahatonga an'Andriamatoa Voninahitsy Jean Eugène ho tonga filohan'ny fikambanana lesasy taorian'ny nivoan'ny amponjy tamin'ny volana aogositra 14 no araraoty ny akarana teo amin'ny fitondrana sy anjakazakana samy irery anefa izany ka dia nanarina ireo angadina anana ny tsy vinahitany tao amin'ny fikambanana lesasy. Izany indrindra no nahatonga ity fikambanana ity hanao fanambarana io maraina io mahakasika ny fepetra noraisin'izy ireo manoloana ny zavamisy. Taorian'ny fanambaran'ny fikambanam-ben'ireo kandida mpilatsaka ho fidiana ho filohan'ny pirenena izay nitsipaka ny fanemorana lavan'ny fifidianana ka anisan'izany ny kandida Jean Eugène Voninahitsy Afakomaly dia nanambarany avy amin'ireo vondrona sy fikambanana politika, mpanorona sy mpikambana ao amin'ny lesasy fa tsy mpikambana ary tsy mpitarika ity fikambanana ity intsony Andriamatoa Voninahitsy Jean Eugène no ny fangoronam-pahefana izay ataony ka nanalany ireo mpikambana ao amin'ny lesasy tao amin'ny ministeran'ny atitany sy ny asa vaventy izay tokony ho tantanin'ny fikambanana. Melohinay amin'ny herinay rehetra ny teny miantsy ady tsy
tsy mitondra fitoniana natao n'Andriamatoa voninahitry amin'ny anaran'ilay zasy mandrahona ny kandida sasantsasany tsy mpitondra tenin'ny plateforma lay zasy amin'ny fifandraisana amin'ireo vondrona iraisam-pirenena sy ny androm-panjakana tetezamita ary ny tontolo politika eto amin'ny firenena intsony Andriamatoa voninahitra Jean Eugène. Vokatr' zany dia lavon'ny vondrona sy fikambanana politika marindrano ny fampiasan'Andriamatoa voninahitra sy ny anaran'ilay zasy amin'ny filatsahako fidiana izay ataony amin'ny fifidianana izay filoham-pirenena ho atao tsy ho ela. Isa 420 moa ireo fikambanana nanao soniny fanambarana izay voalaza fa ho alefany amin'ny androm-panjakana sy ny fianakaviam-be iraisam-pirenena. Ny fitantanana ny fikambanana kosa dia ifandimbiasan'ireo mpikambana manomboka izao. Efa niezaky ny naka ny hevitra Andriamatoa Voninahitra Jean Eugène ihany moa ny mpanao gazetinay saingy tsy nahatratra azy ka mbola hotaterina aminao manaraka eto amin'ny fampalalam-baovao ihany ny toy ny mahakasika izay. Miantso ny vahoaka malagasy ho tony manoloana ny fiainam-pirenena Andriamatoa Lainiriko Jean. Mampanantena ihany koa izy ny tsy maintsy anatanterana ny fifidianana eto amintsika na raha oviana na raha oviana ary miantso ihany koa ny vahoaka mba tsy ho azo ny fandrebirebena ataon'ny sasany. Ny namana Marjona no mitatitra ny mahakasika izay. Taoriany ny zava-mitranga teny amin'ny fanafiana ny tranony Lainiriko Jean mpikambana ny anivon'ny filan-kevitra ambony tetezamita dia nangataka ny tena ny arina no Antsoavo mba isiny ny fandraisana andraikitra ny mpitandro ny filaminana amin'ny fiambenana ireny mpilatsaka hofidiana filoham-pirenena ireny satria mahatonga zavatra maro isan-karazany raha toa ka misy sanatriavon'ny vavaladiny lela ny fahafatesan'ny kandida iray. Aoka tsika hiroso hakany amin'ny famahana ny olana dia firosoana makany amin'ny fifidianana fa ninninna zavatra miseho na obstacle zay apetraka mba tsy hatateraka an'izao fifidianana zao dia manainga anareo vahoaka manontolo ny tenako aza tafiditra anatin'ny fandrika satria betsaka ny fandrika mety miseho any tsy fantatritsika ny zavatra miseho hoe inona ny fitadiavany cas de force majeure tsy hatanteraka an'izao aoka tsika tsy tafiditra amin'izany fa tokony hirosotsika hamaha ty olana ty fa mijaly ny firenentsika hiroso hakany amin'ny fifidianana. Politika mazava no tokony apetraka eto Madagasikara ao anatin'ny fanatanterahana ny fifidianana eto amintsika ka tokony ho mailo ny rehetra ary tokony anaja izay daty sy ny teteandrom-pifidianana izay efa napetraka izay. Ny mahagaga nefa dia ny tenenivon'ny gouvernemanta, ny tenenivon'ny senité dia mbola tsy namoaka ny fanambarana mazava ny fanemorana na ny fitazomana ny daty ny fifidianana izay atao eto amintsika ny filoham-pirenena ny 4 ny volana Jolay ho avy izao ary ny fidinana faharoa ny 5 ny volana Septambra raha ny fifidianana solombavam-bahoaka ihany koa izay rehetra izay. Hatreto aloha dia mbola manjavozavo ho an'ny vahoaka sy ny valala-be mandry ny fanarahana ny politika eto Madagasikara ka zary kilalaon-jaza sy andrakandrana no betsaka hoy ny hafa etsy akilany izay. Tanteraka io ariva io ny fifanaovan'ny tsony teo amin'ny primatiora lefitra misahana ny fampandrosoana sy ny fanajariana ny tany sy ny faritra Boeny mahakasika indrindra ny tetikasa fampandrosoana ny sehatra ny fizahan-tany any amin'ity faritra ity. Zava-dehibe tokoa ny ezaka fampandrosoana tahaka izao satria izay no antoko ny fampiroboroboana ny toe-karen'ny faritra iray. Ny andinindin'izay ao anatin'ity fanadihadiana ity Nandriamampiatona ity. Anisan'ny sehatra iray akinan'ny akaren'ny faritra iray ny fampandrosoana ny lafin'ny fizahan-tany. Tohanan'ny primatora lefitra misahana ny fampandrosoana sy ny fanajariana ny tany ny tetikasa toy ity nosoniavina androany ity. Tsy voalohany izao ny faritra nahazo fanampiana tamin'ity taona ity fa isan'izay koa ny ao amin'ny faritra Moromania mbola resaka fizahan-tany ihany koa dia ny faritra Vakinankaratra moa resaka famokarana. Izay no midika zany fa ilaina miainga avy any fotony mihitsy ny fampandrosoana ary ny hevitra fampandrosoana dia avy any amintsika tompony andraikitra ny fotony dia moramora kokoa ny manatanteraka azy dia vonona foana izay ny fandinika aminareo amin'izay asa rehetrarehetra tokony ho tanterahana.
lela vola mitetina 200 ariary ary no nentina namatsiny itetetika saitsika izy ny fananganana sy fanavozana fototra samy maro samihafa amin'ny alalana izay famatsimbola izay. Tsy voalohany eny zao satria raha mideny aminareo vita zao ny gare routière régionale Amboiny famatsimbola avy taty zany ary ny rajout zay nataoko iny satria vita ny terrassement ny plomberie sy ny ana rehetrarehetra sisa tavela namboaranay ny gare régionale iny amin'izao fotoana izao manao koa zay ny gîte d'étape ny région mora famatsimbola ihany koa zany ampantana azy koa zay amin'izao fotoana izao zay lazay koa hoe raha tsy miasa aloha tsy mendrika ampiana fa dia ao anatin'ny miasa tanteraka ny fahafangoina ary tsy lany tetika asa. Tanjona amin'ny tetetika saity moa ny mba hisarihana bebe kokoa ny mpizahan-tany amin'ny alalan'ny fanatsarana ny fotodrafitrasa ny fanatsarana ny kalitao ny tolotra omena ary ny fiantohana ny fandriampahalemana indrindra ho an'ireo mpizahan-tany tonga mitsidika. No tanterahina androany maraina teny amin'ny katedraly ny siansa teny Ambohitsaina ny fametrahana ny filovaovaon'ny Université n'Antananarivo ny profesora Ramanuel Napanja sy ireo talen'ireo sampam-piofana ny Santsokajiny ary ireo sojabe eo anivon'ny université fanatedinina iarahana amin'ny Ilta Asinjo. Maro ny fanampy izay miandry ny filohan'ny Université an'Antananarivo vaovao. Hojerena manokana ao anatin'izany ny lafin'ny fialamboly. Anisan'ny zava-baovao tao dia ny fanomezan-danja bebe kokoa ny lafiny sport sy ny kolotsaina amin'ny ametrahana zany ny office des sports et de la culture ka vonina tsy hoe isika andray anjara andray an-tanana ny universiade na ny olympiade sportive na eo ihany koa ny olympiade culturelle. Isan'ny fanamby ihany koa ny famerenana amin'ny laony ny tetiandro ny taom-pianarana eny anivon'ny anjerimanontolo eny izay nomarian'ny profesora Ramanuel Napanja fa vokatr'ireo grevy maro izay nanembatsembana ny taom-pianarana teo aloha. Ny mikasika ny teti-bola izay matetika mampisy ny fitokonana raha teo dia efa nahitam-baolana aloha hatreto. Vao azoko maleriva zany dia efa lasa ty budget de fonctionnement deuxième trimestre ny volan'ny baka karamam-pandarana orsiny mpianatra dia efa tapitra voaloha daholy tamin'ilay universitaire vita teo andray 9 mois de bourse zany ny mpianatra fotoana efa tapitra mandray an'izany eraky ny faculté sy école enina iazara moa fantatrareo particularité. Ezaka moa ny hitoviana lenta amin'ireo sekoly ambaratonga ambony eto anivon'ny ranomasimbe indiana sy eto Afrika na manerana ny tany mihitsy aza. Tanjony fanapetraka ny fampidiran'ireo fampianarana ambony rehetra ao anatin'ny rafitra LMD efa mizotra ao amin'ny fanatanterahana izany isika ankehitriny fanatediana viatrany. Nisy fahatarana herintaona ny fanatanterahana ilay fidirana ao anatin'ny rafitra LMD sy ny fanomezana ny habilitation sy accréditation ho an'ireo toeram-pianarana ambony. Tsy vitavita mora tokoa mantsy izy io fa mbola betsaka ny asa miandry mialohan'ny tena hatratrarana izany tanjony izany. Ao anatin'izany dia tsy maintsy hisy ny fidinana ifotony atao amin'ireo sekoly rehetra hanamarinana fa tena mifanaraka amin'ny zavatra misy ao anatin'ny antota-taratasy ny zava-misy eny an-toerana. Jerena ao anatin'izany ny mpampianatra sy ny fotodrafitrasa. Aorian'io fidinana ifotony io ny fanomezana ny accréditation raha tsoka ny fanadiadiana ny antota-taratasy no ahazona ny habilitation. Amin'ny 2013 année universitaire 2013-2014 vao tsy mainty totosaina ny basculement manomboka eo kosa ny lalam-piofanana zay tsy nahazo ny habilitation ary koa ny accréditation koa angambany amin'izay fotoana izay dia tsy ekena ntsony ny diplôme zany hoe tsy ekeny ny fanjakana zany ny lentin'ny diplôma zay avoaka ny toeram-pampianarana tsy nahazo ny habilitation. Hatreto dia toeram-pianarana ambony miisa 170 no nanao fangatana ny habilitation sy ny accréditation ka ny 17 amin'ireo dia sekoly tsy miankina avokoa. Mahatratra amin'ny iray faingo 4 miliara ariary ny saram-pianarana sy ny hofatran'ireo mpianatra any Chine tsy voaloha ka takin'ireo sekoly ambony amin'izao fotoana izao raha nambaran'ny sekretera jeneralin'ny ministeran'ny fampianarana ambony sy ny fikarohana siantifika Andriamatoa Horace Cassien. Mihoatra noho izany kosa ny vatsim-pianarana. Ho an'ity farany dia 700 euro isam-bolana ho an'ny mpianatra 770 sy 200 izany ary mbola ny volana Jona 12 sy 20 ny voaloha farany
teo. Mitotaly any amin'ny 7,740,7 sy iray tapitrisa euro izany fatsim-pianarana izay mbola mila aloha amin'ireo mpianatra any Chine. Manoloana io olan'ny mpianatra any Chine io dia 4 ny vahaolana isafidianana ireo mpitondra fanjakana ary ao ary ny fanazavana. Ny voalohany dia ny fampidina tsy misy avakavaka izy rehetra ny mpianatra boursier rehetra mba tsy hisiny ny tombo sy ala. Ny faharoa dia nitazomana azy rehetra, izy rehetra reo zany ho tazomina zay manana zay en situation régulière. Ny scénario fahatelo dia ny ampidina reo zay tsy mahomby eo amin'ny fianarana. Ny redoublant sy ny triplant aleo ampidina. Ny scénario fahaefatra dia ny fampidina tia tanindrazana ny mpianatra rehetrarehetra zay manaraka lalam-piofanana zay misy eto an-toerana. Mbola mitohatra amin'izao ny dinika fitadiavam-bahaolana mahakasika an'io resaka io. Ny fantatra aloha dia efa mihoatra ny fahefan'ny ministera mpiandraikitra ny raharaha ary efa miankina tanteraka amin'ny ministeran'ny vola sy ny teti-bola izany ankehitriny. Na inona kosa na inona ny fanapahan-kevitra ho raisina dia tsy maintsy andray an-tanana ny ilany rehetra amin'ny fampidiana ireo mpianatra ireo ny fanjakana. Isa-taona dia ankalazaina miaraka amin'ny fety pirenena ny iray volan'ny teny malagasy ho an'ity taona 2024 ity dia ny hoe mbola manana zava-tsovy ny malagasy no lohahevitra. Androany ary dia nisy fampisehoana atao tetsy amin'ny Tahalarariasina ny andindiny no entin'ny Fabrice Tatatsiresy. Nampifandraisana tamin'ny ray volan'ny ankizy ny fankalazana ny ray volan'ny teny malagasy tamin'ity taona 2024 ity. Sekoly maro ny tonga teto amin'ny Tahalarariasina naneho ny haretsaina malagasy tamin'ny alalan'ny fanentanana isan-karazany. Hira, dia, kabary, haiteny. Amin'ny fanabeazana moa zany hitantsika fa ohatrany hoe misy olana eo amin'ny fampiasana ny teny sy ny sisa. Ary raha fanabeazana ny resana dia fikilona ny mahaolona zany ny fotom-pahavanonana zany no mba toerana ka manoloana ny fanatotoloana sy ny zavatra mitranga iaina ny vahoaka malagasy dia mba nataonay miendrika fanontaniana zany ny lohahevitra nanompanana ny fampirantiana tamin'ity taona ity dia ny hoe moa ave mbola manana zava-tsoa zany ny malagasy. Miamahazo laka tokoa ireo karazan-kolontsaina sy fomba vahiny tafiditra eto amintsika ka noho izany indrindra no antony anaovan'izao hetsika izao. Ny maha-malagasy angamba tsy zao intsony ny tenenantsika ny hoe asa taho fahalalana am-boka ny tompony asa tsy ty fa efa mba hita ihany kosa aloha zany ny vokatry ny ezaka natao nandritra izay taona mafandimby na ny tanana ny firaitan-drazana zay zany mba hitodika sy hanome asina izay maha-malagasy izay. Ankoatr'ity fampisehoany ity dia misy fampirantiana ihany koa eto amin'ny Tahalarariasina amin'izao fankalazana ny ray volan'ny teny malagasy izao. Misokatra ho an'ny daholobe manomboka raha-pitso ka hatramin'ny 14 Jolay ary nosokafana tamin'ny fomba ofisialy io hariva io ny varotra fampirantiana ataon'ny Yasmina Fidimalala. Couleur de mai io no nampiantsoana io fampirantiana io izay hita etsy amin'ny galerie Izara Analakely. Ny ambangivangony no entiny Nalisosombiny aina. Ny fitiavany amin'ny endriny rehetra, indrindra ny fomba fiseho ny tantaratra tanatin'ny fiainany, na nandratra na namelona, izay no nybangony Yasmina anatin'ny hosodokony sy ny zavakanto rehetra foroniny. Azo lazaina ho vavolombelon'ny tantara, vavolombelon'ny fihetsepo avokoa ireo asa tanany, ka entiny andikany izay rehetra tsapany mahakasika ny fitiavana. Tia no apetraka sy amafisiny izay toerana mahamanakasiny entiny fitiavana izay anatin'ny fampirantiana tanterahiny. Tontolo iainantsika ohatrany hoe tsy ampy fitiavana. Be dia be ny olona miatseza milaza ho tia tanindrazana nefa tsy ny olona zany indrindra eto amintsika ohatrany hoe tsy mahay mampiseho an'izay fitiavana izay amin'ny mpiarabelona. Izay angamba no nahatonga ny fidy an'ilay izy hoe aiza ny toeran'ny fitiavana ao anatin'ny tontolontsika amin'izao fotoana izao satria ny fitiavana dia mitaky asa fa tsy tenenina mbava fotsiny. Mampiavaka ny kanton'ny Yasmina ny sarina vehivavy mianjaka nefa tsy mandratra maso fa mampiseho amin'ny fomba feno ny ankanton'ny vehivavy sady mifono tantara no mampiseho hatsarana izay no voizina tanatin'ity fampirantiana couleur de mai ity. Ny olona zany aloha le nuit aloha tena tsorina fa tsy mahazatra malagasy mahita anazy nefa
zavatra kanto sy tsara no aseho anatin'le izy. Ny amiko manokana zany a ny eo amin'le nuile asehoko dia le hoe sensualité an'ny vehivavy zany ny avokako ao anatin'le izy. Sary sikotra, hosodoko, asa tanana vita amin'ny tanimanga na koa tononkalo, nampifangaroany Yasmina avokoa ireo zavakanto mahaliana azy sy kirakirainy. Mbola kely ity mpanakanto ity dia efa nidroboka sy niavaka tanatin'izany zavakanto zany. Ankehitriny, efa manana anarana mipetraka eo amin'ny fanaovana hosodoko ny tenany ary mivelatra anatin'izany tontolo zany. Misokatra ho an'ny daholobe manomboka rahampitso moa iny fampiratiana iny ka tsy hitsatra raha tsy amin'ny 14 ny volana Jolay izay ataony Yasmina Fidy Malala. Fantatra kosa fa ny ariva teo tokony ho tamin'ny fitora dia nitrangana lozam-pifamoivoizana teny Andraharo. Fiara-pitatitra laharana 105 mampitohy Ambohimanarina sy Analakely no vaky kodiarana ka nifatratra tamina tamboho iray. Raha ny fantatra moa dia 5 no naratra araka ny loharanom-baovao voarainay. Marihina moa fa tao anatin'ny 10 minitra monja dia tonga ireo mpamonjy voana ka nitondra ireo hita fa tena naratra mafy teny amin'ny toeram-pitsaboana akaiky indrindra. Mbola ho taterina eto amin'ny fampalalam-baovao ihany moa ny andindiny mahakasika izay. Dia iny ihany koa no entina indray mamarana iny fampalalam-baovao iny. Isaorana ianao naraka izany hatramin'ny farany. Isaorana ihany koa ny Tanabote 67 hektara atsimo nanao ny taovolo sy ny tareny. Sampana fampalalam-baovao dia mamehy fotoananao raha pitsy toy izao. Veloma tompoko.